Aoka iaraka mivavaka sika rehetra tompoko. Isaoranay mandrakizay ianao ry Andriamanitra tompo rainay izay any an-danitro. Fa lehibe loatra ny fitiavanao anay zanakao. Nitahinao anay nandritry ny taona lava. Ka mbola ampionao indray eto amin'ity tobilehibe ANKARAMALAZA ity. Mankalaza izao isa-taona fa 7-20 taona nanomboanao ny asa teto izao. Misaotra kosa satria tsy mitsahatra aminay ny fitahinao. Ka mbola hanomezanao anay ny teninao mandrakariva. Ampiorenanao ny finoana ao amin'i Jesosy Kristy. Ary hitaizanao anao amin'ny asanao masina dia haniraharaha ny fiangonanao. Mba ho fiangonanao vavolombelonao. Hijoro manambara ny fandresenao Jesosy Kristy. Ary manambara ny famonjenao ho an'ny olona rehetra. Indrindra izay mandray ny fanavotana nataonao. Hianatra ny teninao zahay. Mangataka ny fanahy masina. Ampidinonao betsaka ato aminay ka izany fanahy masinao izany no hitaridalana anay. Hampafantatra anay ny hevitra marina ny teninao. Hahatonga anay ompino mahatoky ho vavolombelona manao ny sitraponao. Dia mety zanatrika anay amin'ity anio ity amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Amen. Voalohany teny ry havana dia ny fisaorana an'Andriamanitra izay manome antsika ny tombon'androm-pahavelomana sy manome antsika ny fahasalamana ary indrindra mandrotsaka ny fitahiny sy ny famirampony amintsika mianakavy. Ka nitahiriziny antsika mahatratra izao isa-taona ny tobilehibe ANKARAMALAZA izao dia ny isa-taona fa 7-20 izany ankalazaina mandritry ny andro vitsivitsy eto amin'ity toerana masina efa namangin'Andriamanitra antsika ity. Saotra an'Andriamanitra izay nitantana sy nivimbana ny diantsika rehetra koa na ny avy lavitra na ny teto akaiky ary manome antsika indray kosa izao andro vaovao izao azo antsika miaraka mivavaka miaraka mandinika ny tenin'Andriamanitra indrindra mianatra izany tenin'Andriamanitra izany ho fampahirezana antsika. Dia arabaina amin'ny anaran'i Jesosy Tompo sika mianakavy. No tantanan'Andriamanitra tamin'ny lalandavitra no tahiny velonay somatsara mahatratra izao ISAN-KERITAONA fa 7-20 izao ary afaka velomin'ny tenin'Andriamanitra eto. Irarina amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ny aretantsika amin'izay ambara ny tenin'Andriamanitra ho zaraina amintsika mandritra ity fotoana ity. Ny ahitantsika fiadanana sy fifaliana ary ananantsika finoana velona an'i Jesosy Kristy araky ny efa nampanantenainy antsika amin'ny fampianarana izay hatao eto. Dia matoky isika fa omen'i Jesosy ny tsara amin'ny fotoana rehetra izay atrehintsika ary hanana fifaliana manatrika izany isa-taona izany. Manoloana izao dia misaotra manokana anareo komity ny tobilehibe ANKARAMALAZA izay nametra-pitokisana amin'ny tenanay sy ny mpanana anjara rehetra hanolotra ny fampianarana na ny fizarana ny tenin'Andriamanitra. Saotra tompoko ary maniry zahay ny hananantsika ny tsara ka hampandroso ny asa amin'ity tobilehibe ANKARAMALAZA ity amin'ny asa fitorinan'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy hatreto ka hatrany amin'ny farantany izay andraiketanareo. Ny anjara nomenay dia ny fampianarana tsotra dia ny fampianarana soratra masina mahakasika ny fitarihan-teny amin'ny epistily faharoa ho an'ny Timoty. Fitarihan-teny tsotra ary avy amin'izany fitarihan-teny tsotra izany no ivelaran'ny fampianarana maro sy ny fitoriteny ary ny lahateny samihafa izay ho tanterana mandritra ity ISAN-KERITAONA fa 7-20 ity ka dia holazaina tsotra izany fampianarana izany amin'ny fizarana tsotsotra izay ho ambarako rehefa avy eo. Fa andeha aorintsika amin'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Timoty faharoa toko voalohany ny andininy faha 9 ka hatramin'ny faharoa 12 izao fampianarana izao. Timoty faharoa toko voalohany andininy faha 9 ka hatramin'ny faharoa 12 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy.
Ary noho izany dia mampahatsiaro anao aho mba hamelomanao ny fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra izay ao anatinao tamin'ny fametrahako ny tanako. Fa tsy nomen'Andriamanitra fanahy io sa isika, fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahononan-tena. Koa aza menatra ny vavolombelon'ny tompontsika, na ay mpifatony ianao, fa aoka ianao mpiombyna ny fahoriana noho ny filazantsara araka ny herin'Andriamanitra. Izay namonjy antsika sy ny antso antsika tamin'ny fiantsona masina, tsy araka ny asantsika, fa araka ny fikasany sy ny fahasoavany izay nomena antsika tao amin'ny Kristy Jesosy hatry ny fony fahagola. Fa nahariary ankehitriny tamin'ny sehoan'i Kristy Jesosy mimpamonjy antsika, izay nahafoana ny herin'ny fahafatesana, ka ny filazantsara no nampisehoany mazava ny fiainana sy ny tsy fahalovana mandrakizay. Ny amin'ny filazantsara io nanendrenay ho mpitory sy apôstôly ary mpampianatra, ary noho izany koa no hiaretako izao zavatra izao, ka tsy menatra aho satria fantatro izay noko, ary matoky aho fa izy dia mahatahiry ilay zavatra natolotro azy mandra-piaviny izay andro izay. Amen. Eto amin'izao fampianarana izao ry havana no anaovantsika fanazavana tsotsotra izay momba ny epistily faharoa ho an'ny Timoty. Ary ao anatin'izany dia hahitantsika fizarana vitsivitsy izay anehoantsika taridresaka fohy, ilazantsika ny amin'ny tantara tsotra ny atao hoe epistily pastoraly izay mirakitra ny epistily faharoa ho an'ny Timoty. Ary jerentsika ihany koa ny amin'ny hoe iza moa i Timoty izay andefasana izao epistily izao. Eo akaikin'izay i Timoty ilay mitondra ny fiangonana tany, notendren'i Paoly hitondra ny fiangonana tany Efesosy, dia tsara ny mahafantatra tsotsotra ny amin'ny tanànan'ny Efesosy sy ny toe-javatra misy ny ainan'ny mponina tao manodidina izao epistily faharoa nosoratana ho an'ny Timoty izao. Manarak'izany dia ho jerentsika indray hoe iza nanoratra ity epistily ity ary inona no antony nanoratana ity epistily ity, taiza sy oviana no nosoratana io epistily io, inona ireo filaharan-kevitra izay voalaza na voarakitra ao anatin'izany epistily izany. Ary raha mbola manana fotoana kely isika dia hijery tsotsotra ny amin'ny hoe inona avokoa no teolojia na fampianarana teolojika raketin'ity epistily faharoa ho an'ny Timoty ity. Eto am-piandohana dia tiako ny manao izao taridresaka izao hoe ao anatin'ireo boky 720 ao amin'ny testamenta vaovao dia misy iraiky amby 20 antsoina hoe epistily. Ary amin'izany iraiky amby 20 antsoina hoe epistily izany dia misy ireo antsoina hoe epistily pastoraly, dia ny epistily nosoratana ho an'ny Timoty, ny epistily voalohany sy ny epistily faharoa izany, ary ny epistily ho an'ny Titosy. Ao anatin'izany epistily telo nosoratana ho an'ny pastora na ny mpitondra fiangonana na ny mpitarika fiangonana izany, ny epistily faharoa ho an'ny Timoty. Ary izy ireo dia tsy mba natao epistily ho an'ny fiangonana na ho an'ny antokon'olona na ho an'ny vondron'olona, fa natao ho an'ny olo-tokana. Izay no maha epistily pastoraly azy. Ka dia nalefa ho an'ny olo-tokana hanomezana toromarika sy hanolorana fampianarana ary zarana finoana ho an'ny olo-tokana izay mitondra fiangonana na mpitarika ao amin'ny fiangonana. Ao anatin'izao epistily faharoa ho an'ny Timoty izao ry havana dia voalaza matetika ny amin'ny hoe finoana, ny amin'ny fahasoavana,
ary indrindra ny amin'ny fitondrantena zay tokony arahin'ny olon'Andriamanitra mitondra ao amin'ny fiangonana. Ho jerentsika ao amin'ny manaraka zany fa amin'ity voalohany ity kosa raha hianatra momba ny epistily faharoa ho an'ny Timoty isika dia andeha aloha fantarantsika ny tantara foiny antsona hoe epistily pastoraly. Voarakitra ao anatin'izany anarana izany no hoe pastora, ary natson'ireo mpandinika hoe epistily pastoraly ireto epistily telo ireto araka ny efa nambarako teo am-piandohana hoe ny epistily voalohany ho an'ny Timoty, epistily faharoa ho an'ny Timoty ary ny epistily ho an'ny Titosy. Fa natao ho an'ny mpitarika fiangonana, natao ho an'ny olo-tokana zay mitondra fiangonana, ary natao ho fanoloran-tsaina sy fanoloran-kevitra ho azy ireo ny amin'ny fitondram-piangonana, ka dia nantsona hoe epistily pastoraly izy ireo. Nomena mba hanomezana toromarika na torohevitra ho an'ireo mpitarika izany ny epistily pastoraly. Tsy voavaka tsara tany amin'ny fiandohan'ny taona na taona kristianina ny maha pastoraly azy, na dia efa teo ihany azy ny filazan'ireo rain'ny fiangonana, ary anisan'ny nalaza tamin'izany ny rain'ny fiangonana nantsona hoe Polikarpa, ny antso azy hoe epistily pastoraly. Polikarpa dia eveka tany Smirna, teraka ny aina tamin'ny taonjato faharoa. Izy dia efa nilaza hoe epistily pastoraly no ilazana an'ireo epistily telo ireo, saingy tsy naharesy lahatra ny mpandinika tamin'izany fotoana izany ny fanazavany hoe hatao epistily pastoraly ireo, ka taty amin'ny taonjato fahavalo ambin'ny folo, izany hoe tany amin'ny taona 350 tany ho any, fiandohan'ny taonjato fahavalo ambin'ny folo, ny mpandinika antsona hoe Bardo no tena nanome anarana ny epistily ho an'ny Titosy hoe epistily pastoraly no ireo toromarika sy torohevitra samihafa momba ny fitondram-piangonana voarakitra tao. Fa 320 taona taty aorianan'izay, zany hoe tany amin'ny taona 920 na 720 teo eo, dia nomeny lehilahy antsona hoe Paul Anton, mpandinika momba ny testament vaovao koa ihany koa izy io, hoe epistily pastoraly avokoa na ny Timoty voalohany, na ny Timoty faharoa, na ny Titosy, satria samy resaka fitondram-piangonana ireo, samy manome torohevitra mahakasika ny fandrindrana ny fiangonana ireo, samy manoro hevitra ny amin'ny fitoriana ny filazantsara sy ny fampelezana ny filazantsara ny Kristy ireo, ka dia nantsona hoe epistily pastoraly izy. Raha ny epistily faharoa an'ny Timoty no jerentsika manokana dia sady antsona hoe epistily pastoraly izy, no nantsona ihany koa epistily ny fifatorana. Izany hoe niaraka nosoratana tamin'ireo epistily nosoratany Paoly fony izy voagadra na nosamborina ka nogadraina noho ny fitoriana ny filazantsara ny amin'ny Jesosy Kristy. Ary isany epistily nosoratany Paoly tao amin'ny vanim-potoana mafy indrindra tamin'ny fiainana, satria raha ny tantara dia tao anatin'ny fotoana mialohany hafatesany no nahavoasoratra ity epistily faharoa ho an'ny Timoty ity, ka dia zao tena mavesa-danja eo amin'ny fiainan'ny fiangonana, ary mavesa-danja eo amin'ny fiainan'ny Paoly apôstôly ny nanoratra azy, ary indrindra mavesa-danja eo amin'ny Timoty ilay nandray izany epistily sy nanoratana izany epistily izany. Ary mavesa-danja ho antsika fiangonana koa izay mankalaza izao isa-taona ny tobilehibe ANKARAMALAZA izao, ka izany no antony andiniantsika azy manokana amin'ity taona ity. Andeha ary jerentsika manokana alohany hoe iza moa i Timoty izay anoratana izao epistily izao na nandefasina izao epistily izao. Ny anarana hoe Timoty dia avy amin'ny teny grika hoe Timoteos, izay midika hoe, adika tsotra hoe voninahitr'Andriamanitra na fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Izany anarana izany araky ny asan'ny apôstôly toko faha 412 voalohany
dia anarana manokana mahakasika an'ilay Timoty avy any Iconium, tanàna any Listre, faritra Gentlis any Azia Minora. Ary Timoty dia zanaka vehivavy jiosy antsoina hoe Eonika. Midika ny anarana hoe Eonika dia hoe fandresena tsara. Ary ny renibeny dia vehivavy antsoina hoe Loisa. Ireo reniny sy renibeny ireo dia anisany izay nitaiza ny Timoty tamin'ny finoana sy nampianatra ny Timoty tamin'ny alalan'ny soratra masina ka nanabe azy tao amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy hatry ny fony vaozaza. Izany hoe i Timoty zany a dia lehilahy anankiray efa nobeazina tamin'ny finoana araka ny soratra masina tao ambany fitaizan'ny reniny sy tao ambany fitaizan'ny renibeny, ary lehilahy efa velona amin'ny finoana araka ny soratra masina izy hatramin'ny fahazazany. Arak'izay hita ao amin'ny soratra masina ihany dia ny fahalalany na ny fitaizana azy tao amin'ny izany finoana araka ny soratra masina izany no nanomanana ny Paoly ho mpanompona, nanomanana ny Timoty azafady ho mpanompon'Andriamanitra, ka nahatonga azy ho mpiara-miasa amin'ny Paoly ary raha niaona tamin'ny Paoly izy araka ny asan'ny apôstôly 5:12 dia hatreo dia anisany tafakambana tamin'ny Paoly ny ara-dalana tamin'ny fitoriana filazantsara izay nataon'ny Paoly hatrany amin'ny dia misionale nataony voalohany. Nitoriany teny tany Listre tao an-tanànan'ny Timoty, hatrao nahitany Paoly an'ny Timoty dia nanaraka ny Paoly amin'izay izy tamin'ny asa fitoriana filazantsara rehetra nataon'ny Paoly, ary resy lahatra tanteraka tamin'ny toriteny nataon'ny Paoly izy, ka dia tonga mpiara-miasa ary anisany natsony Paoly hoe zanany malalany asa. Ny fifandraisan'ny Paoly sy Timoty dia hita amin'ireo taratasy maro nosaratany Paoly, fa amin'izay rehetra epistily nosaratany Paoly dia saika hita ao mandrakariva ny anaran'ny Timoty satria efa mpiara-miasa taminy izy, nanompoka hatrao amin'ny haonany tany Listre tanànany ary nitohy tamin'ny fiarahan-dalana nataony. Raha tsy hijery isika afa-tsy ny Korintianina faharoa voalohany andininy voalohany, ao ny anaran'ny Timoty miaraka mandefa ny epistily ho an'ny Korintianina, epistily faharoa an'ny Korintianina zany a tamin'ny Paoly i Timoty. Raha tsy hijery afa-tsy ny Filemona andininy voalohany isika, ny Filipianina toko voalohany andininy voalohany isika, Tesalonianina voalohany toko voalohany andininy voalohany isika, ao hatrany ny anaran'ny Timoty. Izany hoe niara-dalana tamin'ny Paoly hatrany izy ary niara-niasa tamin'ny Paoly hatrany izy nandritry ny fitorianany filazantsara sy ny asa misiona nataon'ny Paoly, nitety ny fiangonana sy ny tanàna maro tany Azia Minora nanorina fiangonana. Izany hoe ity Timoty ity zany a dia mpiara-miasa akaiky tamin'ny Paoly, ary rehefa i Paoly ny miantso azy dia nantsony amin'ny titra telo mazava tsara i Timoty hoe rahalainy, mpiara-miasa aminy, zanany malala mahatoky ao amin'ny tompo, nomeny ireo titra telo lehibe ireo i Timoty. Rahalainy satria izy samy zanak'Andriamanitra ray, miray amin'ny fanompona amin'ny fitorinan'ny filazantsara ary samy mpanompon'Andriamanitra mpirahalahy eo amin'ny fanompona, rahalahin'ny Paoly eo amin'ny fanompona i Timoty. Natsony Paoly ihany koa hoe mpiara-miasa aminy satria mpiara-miasa akaiky aminy miaraka ny Romanina toko 5:12 mpiray-asa, mpiara-miombonatiko amin'ny fampelezana ny filazantsara, tsy ny fandao tamin'ny Paoly na tamin'ny mora na tamin'ny sarotra, ny fanometanana tamin'ny Paoly hatrany tamin'izay nalehany. Eny fa na dia hatrany amin'ny fifatorana aza dia tonga i Timoty, tao i Timoty nanakaiky azy tao, ary mbola anatin'izay no iantsony Paoly azy ato amin'ity epistily faharoa ity hoe mbola hiverina ho any amin'ny figadrany any Roma hamangy azy. Tena mpiara-miasa amin'ny Paoly Timoty, zanany malala sy mahatoky azy koa izy ao amin'ny tompo. Korintianina voalohany toko 4:7 lazainy eo amin'ny Timoty faharoa toko voalohany 1:2 hoe zanaka amin'ny finoana, ary izy i Paoly no nanomana an'ny Timoty ho mpitondry ny filazantsara sy ho mpitondra ny fiangonana tao Efesosy. Nomaniny Paoly apôstôly ho zanany mahatoky amin'ny finoana ary nametrahany ny fiangonana tany Efesosy
ho isany fitandremana nandrasany ity Timoty ity dia tena zanaka mahatoky i Timoty. Eto ry havana dia asehony soratra masina mazava hoe tena niara-dalana tamin'ny Paoly hatrany i Timoty na tamin'ny fifatorany voalohany tany Roma tamin'ny taona 12 taorinan Jesosy Kristy ary tamin'ny fifatorany farany tany Roma azy tamin'ny taona 420 dia nasainy fatratra i Timoty hoe hankany aminy rehefa efa napetrany tany amin'ny fiangonana tany Efesosy hitantana sy hampianatra ary hampiroborobo ny asa fitorinan'ny filazantsara tao Efesosy. Zany hoe nataony Paoly ho pastora hitandrina ny fiangonana tany Efesosy zany i Timoty, ilay rahalainy, ilay mpiara-miasa aminy, ilay zanany malalany sy mahatoky azy eo amin'ny tompo, nataony mpitandrina ny fiangonana tany Efesosy. Fiangonana lehibe io, ary tsy azo adonina fa fiangonana nanana ny lazany koa raha ny tanànan'ny Efesosy manokana ny jerena, ka izany indray no mitarika antsika hijery vetivetiny hoe manahoana sy manahoana ary ny tanànan'ny Efesosy sy ny toe-javatra ny ainan'ny mponina tao ka atsapahantsika hoe ahoana ny hamafy ny asan'ny Timoty tamin'ny andraikitra ny fiangonana tao. Tanànan'ny Efesosy, tanàna iray lehibe indrindra tany amin'ny faritra Azia Minora, any akaikin'ny Turkia ankehitriny izy io. Ary tanàna nanana ny anjara toerany lehibe teo amin'ny fanjakana Romanina satria miorina eo amoron-dranomasina ary tena ivitoerany ny varotra ho an'ny faritra Azia iny tamin'izany fotoana izany na tamin'ny taonjato voalohany taorinan Jesosy Kristy. Tanàna manan-karena Efesosy. Ary araky ny fikarohan'ireo arkéologue na ireo mpikaroka momba ny vakoka tranainy sady malaza dia taonjato vitsivitsy talohan'i Jesosy Kristy dia efa nisy trano tsara tarehy vita amin'ny mafy orina, amin'ny fitaovana mafy orina, voarafitra tsara manaraka ny fahaiza-manao mari-trano na architecture mendrika sy mafy tokony honenana fa efa nisy ny trano natao tamin'ny marbre, ny vato sarobidy samihafa tamin'izany. Tanàna nandroso zany Efesosy. Kanefa toerana malaza ihany koa izy tao amin'ny fanompoan-tsampy, dia ny fanompoan-tsampy ilay sampy nalaza dia ny ilay nantsona hoe Dianan'ny Efesiana na ilay antsona amin'ny fiteny grika hoe Artemis. Io sampy io izay notompoiny olona tao amin'ny tanànan'ny Efesosy satria nanana ny lazany, nanana ny momba azy. Tao amin'izany tempolin'ny sampy ny Diana izany tao Efesosy no nanaovana fanompoam-pivavahana amin'ny sampy antsoina hoe Diana, ilay andriamany bavy ny fahavokarana, ary ny fanompona natao tao dia fanompona mahakasika ny fitondran-tena maloto na ny fijangajangana. Nalaza ny sampy ny Efesiana satria araka ny voalazany mpikaroka dia nanana mpanompo vavy anarivony izy nanao asa fanompona tao amin'io tempolin'ny Dianan'ny Efesiana io. Ary ireo mpanompo vavy anarivony ireo no mifandimby manao fanompoam-pivavahana amin'ny fomba mamoetra araka ny fitondran-tena maloto amin'ny fivavahana amin'ny Dianan'ny Efesiana, ary maro ny voatarika anakao. Azo tarafina io, azo tarafina amin'izay fampianaran'ny Paoly amin'ity epistily ity io, satria hoy Paoly hoe misy mpisorony ireo sampy ny Dianana ny Efesiana ireo, araka ny Timoty faharotoko 7:1, misy mpisorony ireo Dianana ny Efesiana ireo mandeha antsokosoko any amin'ny tanànan'ny olona, mitaona ireo vehivavy tsy miorina amin'ny finoana mba ho isan'ny mpanompo ny sampy ny Diana na ho mpanompo ny Diana ny Efesiana na ho mpanompo ny Artemis. Ka ireo zay ireo kanosana tsy mijoro amin'ny finoana dia voataona no isan'ny mpanompo ny Diana ary manadino ny fanomponan'Andriamanitra. Anisany ampitandremana zany ary dia ampianarin'ny Paoly amin'ity hoe
aoka tsy ho voatarika ao amin'izany vehivavy fa fahavetavetany ao anaty an'Andriamanitra zany fahalotony ao anaty an'Andriamanitra zany ary tsy mendrika ny vonahitr'Andriamanitra fa fahafinaretana sy filany nofo no amin'izany. Nakalazaina sy nomena toerana ambony tao amin'ny fivavahana romanina ny fivavahana amin'ny dianina ny Efesianina ary ny tempolony zany sampy antsoina hoe dianana Efesianina izany mandrika ankehitriny dia mbola voarakitra ao anatiny ilay zava-bita tsara indrindra maneran-tany, ilay fito zava-bita tsara indrindra fito maneran-tany na le hoe les 7 merveilles du monde ny anankiray amin'ireo ny tempolony dianina ny Efesianina tena tempoly nanana ny lazany tany amin'ny taonjato voalohany zany kanefa dia tena taony nametrahana ny Timoty hampandroso ny fiangonana tao Efesosy, hampianatra ny olona tao Efesosy, hitaona ny olona hiala amin'izany fanompoan-tsampy goavana izany, hitaona ny olona hiady amin'izany fanompoan-tsampy goavana izany tao Efesosy. Asa sarotra ny aretan'ny Timoty tao ary tsy mahagaga raha mampianatra azy i Paul na mampirisika azy mandrakariva i Paul hoe aoka hiara-hiaritra ny fahoriana amiko ianao fa tsy mora ny asa miandry anao any Efesosy. Izay ny tantara tsotra ny ao Efesosy izay tanàna ny andreketan'ny Timoty araka nametrahan'ny Paoly azy fa ndeha ao jerentsika tsotrany amin'ny hoe iza ary nanoratra ny epistily faharoa an'ny Timoty. Iza nanoratra ny epistily faharoa an'ny Timoty. Maromaro ireo petrakevitra na hipotesy na mampametra-panontaniana sy mametraka fanontaniana hoe i Paul ve satsia no nanoratra ity epistily faharoa an'ny Timoty ity. Maro zany adihevitra izany ankehitriny fa izay hanamarinantsika izany hoe i Paul nanoratra ny epistily ho an'ny Timoty na ny epistily faharoa an'ny Timoty dia reto zavatra telo reto ihany ry havana ny hoe manana ny firafitra tahaka ny epistiliny Paoly rehetra ny epistily faharoa nosoratana ho an'ny Timoty. Hojerentsika izay rehefa avy eo. Tena mirakitra ireo loha hevitra mavesa-danja ara-teolojian'i Paoly io epistily faharoa ho an'ny Timoty io. Ary fahatelo, tena miariary ao hoe i Paoly no nanoratra azy ao amin'ny teny fiarabana izay ao amin'ny teny fiarabana amin'ity epistily ity dia ireo no hanamarinantsika hoe avy amin'ny Paoly ity epistily ity na dia eo azy ireo adihevitra samihafa ankehitriny mahakasika izany. Voalohany, manana firafitra tahaka ny epistiliny Paoly rehetra izao epistily faharoa ho an'ny Timoty izao. Ny epistiliny Paoly moa dia mampalaza azy ny hoe ahitana ny teny fiarabana, avy eo izy manolotra ny fampianaram-pinoana mahakasika an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy ary ny fiainan'ny fiangonana. Ary avy eo indray izy dia manome ny fampianarana etika na ny amin'ny fitondrantena sy ny amin'ny fananarana sy ny fampirisihana samihafa ary manao ny teny fanaovam-beloma sy ny teny famaranana mahafeno izany fepetra manaraka ny firafitry ny epistiliny Paoly izany ny epistily ho an'ny Timoty faharoa ka dia azo anaporofona hoe manakaiky ny mahasoratra Paoly azy izany. Faharoa dia lazaina koa hoe maro ireo loha hevitra teolojika samihafa izay tenany Paoly manokana mbola resahana sy averina ato amin'ny epistily faharoa an'ny Timoty. Santionany amin'izany ny hoe ny amin'ny famindrampон'Andriamanitra miseho ao amin'i Jesosy Kristy tonga hamonjy ny mpanota na tonga hamonjy izao tontolo izao. Timoty voalohany toko voalohany 2:12 ka hatramin'ny 7:12 izay hamafisiny ao amin'ny Timoty faharoa toko 7:15. Ao ihany koa ny amin'ny hoe fampianaran'ny Paoly momba ny hoe ny fahasoavan'Andriamanitra irery ihany no hamonjena ny olona amin'ny alalan'ny finoanan'i Jesosy Kristy sady hanamarinana ny olona ary tsy hamarinana amin'ny alalan'ny asa ny olona fa amin'ny alalan'ny finoana. Timoty faharoa toko voalohany 1:7, Titosy toko 7:5, Titosy toko 7:7 izany hoe ireo fampianarana napetraky Paoly dia saika hita ao amin'ity epistily ity. Azo hanamarinana ihany koa hoe i Paoly nanoratra izao epistily izao. Ary ny fahatelo farany dia ny hoe
ao amin'ny teny fampidirana na ao amin'ny fitarian-teny ataony Paoly dia izy tena no manoratra hoe Paoly apostolon'i Jesosy Kristy tompo noho ny sitrapon'Andriamanitra mba ho mpitory ny teny fikasana milaza ny fiainana izay eo amin'ny Kristy Jesosy mamangy any Timoty zanako malala ho aminao any fahasoavana sy ny famindrampo ary ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Kristy Jesosy tompontsika. Tena milaza ny tenany hoy Paoly no manoratra ao ary dia afaka namarinana izany arak'izany fa i Paoly no nanoratra ny epistily faharoa ho an'ny Timoty arak'ireo antony telo ireo. Ovinary taizano ny soratana izao epistily faharoa ho an'ny Timoty izao. Tsara ho marina aloha fa ny Timoty faharoa no epistily farany no soratany Paoly talohan'ny nahafatesany ary azo heverina ho voasoratra tamin'ny figadran'ny Paoly fanorony tany Roma izany arak'izay lazainy eo amin'ny Timoty faharoa toko voalohany andininy fahavalo sy ny andininy fahaenina ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Fa vokatry ny fanenjehan'ny Néron tanelanelany taona 4 ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo taorianan'i Jesosy Kristy mantsy dia nisy ny fiampanganan'ny kristianina ary anisany voasambotra nogadraina tamin'izany i Paoly satria nitory an'i Jesosy Kristy sy nanambara ny filazantsara an'i Jesosy Kristy. Ary tamin'izay fotoan'izay dia voalaza hoe maty martiora tany Roma i Paoly sahaboabo teo amin'ny taona 17 taorianan'i Jesosy Kristy teo. Ary azo heverina fa talohan'izany taona 17 taorianan'i Jesosy Kristy izany no tokony ho voasoratra ny epistily faharoa ho an'ny Timoty dia amin'ny maha tsy misy taona voafaritra mazava azy moa dia araky ny firehan-kevitry ny mpandinika maro dia hoe tokony ho voasoratra teo anelanelan'ny taona 420 sy 520 taorianan'i Jesosy Kristy teo ny epistily faharoa ho an'ny Timoty. I Paoly tena no milaza ny fifatorany nohony amin'i Jesosy Kristy araky ny Timoty faharoa toko faharoa andininy fahavalo sy fahasivy. Ary milaza izy hoe efa akaiky ny fotoana ialany eto amin'ity tany ity, efa vita ny asa fanompony, efa natanteraka ny fiazakazahany izy. Dia izao mametraka lahateny fisarahany izy na ilay antsoina amin'ny fiteny frantsay hoe discours d'adieu, teny fameperana farany, hafatra faramparany apetrany amin'ny Timoty zanany malalany amin'ny finoana ka dia azo heverina fa tao amin'ny vanim-potoana 420 ka hatramin'ny 520 taorianan'i Jesosy Kristy io no nanoratana ny epistily faharoa ho an'ny Timoty. Voalaza miverimberina ao amin'ity epistily ity ny hoe nofatorany izy, nogadrainy izy, ary voalaza matetika ao ihany koa ny hoe mila miaona aminao aho, dia aminao sy marika izay mpiara-miasa amiko tany Roma dia mila makany amiko ianao reo. Ny voalaza amin'izany dia izao tena efa fotoana ny olona ao eo ampiandrasana ny fahafatesana dia mila miaona amin'ny zanany malalany mba hahafahany mametraka amin'izy ireo ny hafatra ny amin'ny tokony hitondrana ny fiangonan'Andriamanitra, ny fampianarana tokony hozaraina amin'ny fitoriana ny filazantsara, ary indrindrandrindra ny lafin'ny pratika sy ny fitondrantena tokony homendrika hitondrana ny fiangonan'Andriamanitra. Ka izao tena azo heverina tao amin'ny fiafaran'ny androm-piainan'ny Paoly io no nanoratana ny epistily faharoa ho an'ny Timoty. Epistily farany no soratana ho an'ny Timoty zany no epistily farany no soratan'ny Paoly tamin'ny androm-pahavelomany. Inona ary no antony nanoratana ity epistily faharoa ho an'ny Timoty ity? Ny epistily rehetra nosoratan'ny Paoly dia misy antony avokoa no vao nosoratana. Raha mijery isika ohatra ny epistily ho an'ny Korintiana, ny fiangonana tany Korinto, dia noho ny fisian'ny fizarazarana sy ny fifampiandaniana tao amin'ny tanànany Korinto sy tao amin'ny fiangonana tany Korinto, dia noho izay antony izay dia nanoratra epistily ho an'ny fiangonana tany Korinto i Paoly nananatra azy mba tsy hifampiandany, tsy hizarazara, ary indrindraindrindra tsy handeha hanaraka ny fomba ny sampy. Dia anisan'izany koa ny epistily ho an'ny Timoty dia izao misy antony ao.
misy antony tsy maintsy nanoratana azy fa inona no antony ireto telo ireto indray a nolazaintsika amin'ireo antony be deaibe mahatonga ny Paoly nanoratra ny epistily ho an'ny Timoty ireto. Dia izao voalohany a fanirian'ny Paoly mba te hiaona amin'ny Timoty, antony voalohany. Faharoa, fanamafisana ireo fampianarana mavesa-danja efa nambaran'ny Paoly tao amin'ny epistily voalohany ho an'ny Timoty. Ary ny fahatelo dia fampianaram-pinoana mikasika an' Jesosy na ihany koa hoe fanolorana ireo fampianaram-pinoana dia ny didym-pananana ampitaina amin'ny Timoty sady fanaovam-beloman'ny Timoty. Averiko ny antony telo nanoratana ity epistily ity dia voalohany fanirian'ny Paoly te hiaona amin'ny Timoty zanany alohan'ny hafatesany. Faharoa, fanamafisana ireo fampianarana mavesa-danja efa nambara sy nampianarana amin'ny Timoty havery ny hitondran'ny fiangonana. Ary ny fahatelo dia izao fanolorana ireo didym-pananana amin'ny Timoty sy lahateny fanaovam-beloma melohan'ny hafatesany. Dia hojerentsika tsirairay ireo antony telo ireo hoe izay no antony nanoratana an'io epistily io ary izay koa no anompanantsika ny fampianarana mandritra ity isan-keritaona ny tobilehibe eto ANKARAMALAZA ity. Antony voalohany dia ny fanirian'ny Paoly te hiaona amin'ny Timoty no antony nanoratana izao epistily izao. Satria efa akaiky ho vonoana i Paoly dia manoratra amin'ny Timoty izy, manafatra azy mba hiaona aminy araka ny Timoty faharoa toko voalohany andininy fahaefatra sy ny Timoty faharoa toko fahaefatra andininy fahasivy, ary voalaza ao hoe ny namana rehetra mpiara-miasa amiko rehefa tonga ny fahoriana dia nandao ahy, ilioka ihany tsy nandao ahy ho izy sy Onesiforosy, ka izao mba tonga avaty amiko ianao entiko i marika fa te hiaona aminao aho alohan'ny hafatesana. Anehoan'ny Paoly na fanehoana hoe manana faniriana hiaona amin'ity zanany malalany ity i Paoly alohan'ny hafatesany. Manana faniriana hiaona amin'ilay mpanompo na mpiara-manompo an'Andriamanitra aminy i Paoly alohan'ny hafatesany. Manana faniriana manokana amin'ilay rahalainy izay tsy misaraka aminy fa samy zanak'Andriamanitra alohan'ny hafatesany i Paoly. Ny faniriany hiaona aminy haninona? Maniry hiaona aminy hamepetra azy ny amin'ny fitondrana ny fiangonan'Andriamanitra. Hitantsika amin'izany ry havana ny fitiavan'ny Paoly an'i Timoty hoe tiany Timoty mba hanana ny tsara amin'ny fitondrana ny fiangonana. Tiany Timoty mba hanana ireo azo lazaina hoe bagage na ny fototra rehetra ahafahana mitondra ny fiangonan'Andriamanitra ka tsy maintsy miaona aminy aloha. Ary rehefa miaona aminy dia omeny ny toromarika sy ny taridalana rehetra hitondrana ny fiangonana atao Efesosy izay efa nambarako teo am-piandohana hoe fiangonana sarotra entina noho ny fifangaroarona tamin'ny sampiny dianina ny Efesiana. Tiany Paoly ny hiaona amin'ny Timoty, antony iray nanoratany an'io epistily io tsy maintsy miaona amin'izy sy marika izy hamangy azy any am-pigadrana any Roma. Faharoa dia ny hoe ny antony nanoratana ity epistily ity dia fanamafisany Paoly ireo fampianarana mavesa-danja izay efa nambarany tao amin'ny Timoty voalohany. Tsy adonontsika fa efa nanoratra ny epistily voalohany ho an'ny Timoty i Paoly. Efa nanome fampianarana maromaro izy tao. Ary ao anatin'izany fampianarana maromaro izany dia alohan'ny hafatesany i Paoly dia mbola miantso an'i Timoty indray hoe averina aminao ary tena araikitra tsara ao aminao ireto fampianarana ireto hamafisina izay efa voalaza tao amin'ny Timoty voalohany. Raha lazaina tsotra dia hoe karazana relecture na famakina indray na famerenana indray izay efa voalaza tao amin'ny Timoty voalohany ny Timoty faharoa, antony nanoratana zany mba hamerimberenana ao amin'ny Timoty ny fampianaran'ny Paoly. Santionany amin'izany fampianarana izany ry havana ny hoe fampianaram-pinoana mikasika an'i Jesosy Kristy. Ambarany Timoty voalohany toko voalohany andininy fahaefatra ka hatramin'ny fadimy ambin'ny folo izany, ary mbola veriny Paoly ao amin'ny Timoty faharoa toko voalohany andininy fahavalo ka hatramin'ny fahafolo. Fampianaram-pinoana momba an'i Jesosy Kristy efa nambarany tao amin'ny Timoty voalohany fa hamafisiny tsara. Tiany Paoly
hiorina mafy amin'ny finoanan Jesosy Kristy zany a i Timoty amin'ny fitondrana ny fiangonana. Ary tiany Paoly hiorina mafy amin'ny finoanan Jesosy Kristy ny mpitondra fiangonana, zay vao manatrika ny asan'ny fiangonana. Ka hamafisiny hatrao Timoty voalohany, tohiziny eo amin'ny Timoty faharoa, antony nanoratanainy io epistily io zany. Faharoa ny amin'ny fahatanoran'ny Timoty. Azavainy tsara ao amin'ny Timoty voalohany toko fahaefatra andiny faharoa ambin'ny folo hoe aoka tsisy olona anao tsinotsinona anao noho ny fahatanoranao. Fa raha ataony olona tsinotsinona ianao amin'ny mahatanoranao dia izao ho tafalatsaka amin'ny filana maro ianao. Dia hamafisina eo amin'ny Timoty faharoa toko faharoa andiny faharoa amby roapolo zany hoe halaviro ny filany tanora fanahy, aoka ho mendrika ny mahampanompon'Andriamanitra anao ianao. Nampitandremany mba tsy hanao tsinotsinona ny asan'Andriamanitra mahatanora azy i Timoty, hamafisiny hoe halaviro ny filany tanora fanahy, mampiseho izany hoe tena manamafy izay voalaza tao amin'ny Timoty voalohany ny Timoty faharoa, ary izay no antony nanoratany Paoly. Tiany ho hamafisina ireo, tiany ho hamafisina ny amin'ny raharaha fitondram-piangonana hijoroana ao mahatoky ao amin'ny asan'i Jesosy. Hita ihany koa ao amin'ny epistily voalohany ho an'ny Timoty ny amin'ny fanoherana ny fampianaran-diso sy ny fitandremana na ny fizarana ny fampianarana marina. Nampianarin'ny Paoly tao amin'ny Timoty voalohany io. Timoty voalohany toko voalohany andininy fahateloko hatramin'ny fahaefatra, Timoty voalohany toko fahaefatra andininy voalohany sy ny andininy fahafito, fa mbola averiny ihany io. Ao amin'ny Timoty faharoa toko fahaefatra andininy fahefatra. Averiny hoe toero ireo fampianaran-diso. Aza manaiky ho azony ireo fampianarana hafahafa, aza manaiky ho voataonan'ireo anganongano samihafa, ampianarin'ireo mpanompony sampiny dianan'ny Efesiana. Aza manaiky ho voatarika ireo fampianaran-diso izay mitaonany olona nitsokosoko hanaraka ny fanompoty sampiny Efesiana. Efa nambaran'ny Paoly zany tao amin'ny Timoty voalohany fa mbola amafisy. Tiany ho fantatra tsara hoe tsy mahazo mikasikasika izay fampianarany sampy, tsy mahazo mikasikasika izay fampianaran-diso ataony olona sasany ao amin'ny fiangonana ny mpitondra fivavahana na ny mpitondra fiangonana. Hamafisin'ny Paoly ary ampianaran'ny Paoly izany. Izay tiana ambara dia ny hoe ny antony nanoratan'ny Paoly an'ity epistily faharoa an'ny Timoty ity zany ry havana dia ny hanamafisana indray ireo fampianaram-pinoana maro efa nataon'ny Paoly tao amin'ny Timoty voalohany, ary hahatonga ny Timoty tena iorina amin'ny finoana marina, hanana ny averiko indray mandeha hoe ny bagage tsara indrindra avy amin'izay nampianaran'ny Paoly azy mba hoentiny mitondra ny fiangonana tany Efesosy izay averiko hatrany hoe fiangonana sarotra entina noho ny hamafy ny asa tao ady amin'ny fampianaran'ny fanompoty sampy ny dianan'ny Efesiana. Fahatelo, ny antony nanoratana ny epistily faharoa an'ny Timoty dia fanolorana didy mpananana an'ny Timoty sady lahateny fanaovam-beloma farany ho an'ny Timoty melohan'ny hafatesan'ny Paoly. Inona no lazana amin'izany hoe efa kaiky ny fotoana hafatesan'ny Paoly ary mananatranatra farany an'ny Timoty zanany izy ho toy ilay epistily teo ambony, ka hoy izy hoe tandremo ireto fampianarana rehetra ireto izay efa nomeko anao sy efa nampianariko anao nandritry ny fotoana ny arahantsika lalana ny tory ny filazantsara. Manolotra didy mpananana izy satria raha lazaina tsotra zany dia toy ny hoe olona efa odimandry dia mametraka testament amin'ny zanany malalany sy mahatoky azy. Izay no antony nanoratana hoe ho fametrahana ilay testament na ilay didy mpananana amin'ny zanaka mahatoky dia izao mba tsy ho very ireo harena sarobidy ireo, mba tsy ho very ireo rakitra sarobidy ireo, fa voatahiry ilay zanaka mahatoky. Dia izao nanoratra ity epistily ity Paoly hoe ireto daholo ny zavatra tokony arahanao ry zanako raha mitondra ny fiangonan'Andriamanitra ianao. Ireto daholo ny tokony hotandremanao ry zanako raha mitondra ny fiangonan'Andriamanitra ianao. Ireto daholo ny tokony harahinao ry zanako raha mitondra ny fiangonan'Andriamanitra ianao. Dia misy ireo zavatra izay efa no hamafisana atao amin'ny Timoty voalohany hoy aho, fa misy koa ireo zavatra izay ato amin'ny Timoty faharoa vao ambaran'ny Paoly. Ohatra amin'izany ny hoe ny amin'ny fijoroana ho miaramila tsara ny Kristy
testament anankiray na didi-pananana anankiray napetraky Paoly ho tandreman'ny Timoty izany hoe aoka ho manahaka ahy ianao tahaka ny miaramila tsara ny Kristy dia ny miaramila tsara ny Kristy tsy maningo tena amin'ny raharahany izao tontolo izao ary ny miaramila tsara ny Kristy dia manao zay hahafaly ny tompony sy mikatsaka zay voninahitra ho an'ny tompony. Didy mpananana na testament lehibe napetraky Paoly ho an'ny Timoty hoe miaramila ny Kristy ianao zanako ary satria miaramila ny Kristy ianao tsy mikatsaka zay raharahany tenanao ka hikatsaka ny raharahany zao tontolo izao fa mikatsaka zay hahafaly ny tomponao dia Jesosy Kristy ilay nifidy sy ny antso anao tazony mafy zay maha miaramila ny Kristy ianao zay. Ohatrany manome lesona tsara ho antsika fiangonana ankehitriny hoe ny mpanompon'Andriamanitra ankehitriny miaramila ny Kristy koa ary ampianarin'ny Paoly amin'ny epistily faharoa an'ny Timoty ity hoe tsy maningo tena amin'ny raharahany zao tontolo izao na variana amin'ny raharahany zao tontolo izao na mikatsaka ny ho an'ny tenany manokana fa mikatsaka ny an'Andriamanitra ary mikatsaka zay asony an'Andriamanitra izay nifidy azo ny mpanompo. Mahafinaritra izany fampianaran'ny Paoly izany. Misy fampianarana ihany koa ny aony amin'ny hoe ny amin'ny fanoherana ny fampianarana diso dia tsara ihany ny mampahafantatra an'io fa anisan'ny masoan'ny Paoly ny hanomezana ny fampianarana marina ho an'ny Timoty mba ho entiny manohitra ilay fampianarana diso tao amin'ny fiarahamonina tao Efesosy izay niorenan'ny fiangonany. Fampianarana diso tao dia lazainy tsotra hoe ny fitaoman'ireo mpanompon'ny diana ny Efesiana ny olona hanaraka ny sampy diana. Fampianaran-diso zany. Ny fampianarana ireo filozofia samihafa zay tsy mitaona ny olona ho ao amin'ny Jesosy Kristy. Fampianaran-diso zany. Dia nampianarin'ny Paoly na notenen'ny Paoly mafy i Timoty hoe fadio ireo fampianaran-diso ireo ary toero ireo aza manaraka ireo fampianaran-diso ireo. Fa nisy fampianarana sandoka ihany koa tao. Anisan'ny fampianarana sandoka tao ny hoe misy olona ao amin'ny fiangonana izay mampianatra disony amin'ny Jesosy Kristy. Moa dia vadika ny ho amin'ny filana ho an'ny tena ny fampianarana momba an'i Jesosy. Dia ampirisihin'ny Paoly i Timoty hoe fadio koa ireo fampianarana sandoka ireo. Zany hoe ny fampianaran-diso zany any ivelan'ny fiangonana, ny fampianarana sandoka misy mpampianatra sandoka tafiditra ao amin'ny fiangonana nitory ny anaran'i Jesosy Kristy ihany kanefa amin'ny fampianarana mivily amin'ny famonjena nataon'i Jesosy Kristy, mivily amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy. Dia izao ampitandreman'ny Paoly fatratra. Ka ny antony nanoratana ny epistily faharoa an'ny Timoty zany dia ny hanomezana ireo testament ireo na ireo didy mpananana ireo ho an'ity zanany malalan'ity mba hitondrany ny fiangonana mifanaraka amin'izay tokony ho izy. Ka izay no antony nanoratana ny epistily faharoa ho an'ny Timoty. Dia raha jerena tsotra araka izany dia tena ady sarotra no natrehin'ny Timoty tao amin'ny fitondrana ny fiangonana tany Efesosy. Raha mafy no miandrin'ny Timoty tao amin'ny fitondrana ny fiangonana tany Efesosy. Ka dia andeha ho jerentsika amin'izay ary ireo santionany amin'ny didy mpananana maro izay nomeny Paoly harahin'ny Timoty amin'ny fitondrana ny fiangonana tao Efesosy. Rehefa mandinika izao epistily izao isika dia mahita karazany 10 farafahakeliny. Anisan'izay le anankiray ao amin'ny fanevantsika amin'ity isa-taona fahatelo amby valopolo ity ny eo amin'ny Timoty faharoa toko voalohany andiny fahavalo. Fa misy karazana testament 10 na didim-pananana 10 farafahakeliny napetraky Paoly harahin'ny Timoty. Dia ireto avy izany. Ny voalohany indrindra dia ny fanirina na ny fampianarana manao hoe tongava ty amiko, ifanatika amiko ty ampigadrany ianao fa ilaiko ny anananao ny zava-tso rehetra sy ny amerenana aminao ny fampianarana fototra rehetra hitondranao ny fiangonan'Andriamanitra. Timoty faharoa toko fahaefatra andininy fahasivy, ny andininy faharaiky ambin'ny folo, andininy faharaiky amby roapolo. Makanesa ty amiko iaonamiko didy mpananana voalohany ny hanomezana ireo zava-tsarobidy
mahakasika ny fitondrana ny fiangonan'Andriamanitra. Ao anatin'izany indrindra dia mipetraka ny hoe tiany Paoly hanana ireo fotom-pampianarana tsara indrindra tokony hananany Timoty alohan'ny hatrehan'ny asan'ny fiangonana, ka dia tsy maintsy miaona aminy aloha. Izay ny didimpananana voalohany. Ny didimpananana faharoa dia hoe fanamafisana ireo fampianarana mavesa-danja izay tokony hananantsika eo anatrehan'Andriamanitra. Ao anatin'izany indrindra ry havana dia tsy maintsy manao ny asa tsara na tsy maintsy manao ny famelomana ny fanomezam-pahasoavana izay ao amin'ny Kristy Jesosy i Timoty. Ka rehefa mamelona ny fanomezam-pahasoavana araka ny Timoty voalohany Timoty faharoa toko voalohany 9:9 dia tsy handeha amin'ny herin'ny tenany na handeha amin'ny fahalalany Timoty fa handeha amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Ataony Paoly voalohany indrindra zany ary ataony sarobidy ny fandehanana amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ao amin'io fanomezana voalohany indrindra io. Ary hitazona ny finoana tsy ampiambambana dia ny finoanan Jesosy Kristy ho mariky ny teny tsy misy kilema araka izay fanomena azy. Izay indray ao anatiny koa io. Testament faharoa zany dia ny hoe hitazona ny finoanan Jesosy sy ny fitiavana ao amin'ny teny tsy misy kilema ary tsy amela ho adinoina izany teny tsy misy kilema izany na ny teny salama. Timoty faharoa toko voalohany 7:17 hoy izy hoe tano amin'ny finoana ny mariky ny teny tsy misy kilema, tano amin'ny fitiavana ny mariky ny teny tsy misy kilema, tano amin'ny finoanan Jesosy Kristy ny mariky ny teny tsy misy kilema, fa efa renao tamiko ireo teny salama, teny marina amin'ny fototsy ny fampianarana marina, miainga avy amin'ny soratra masina nampianarin'ny Paoly any Timoty, ampirisihany any Timoty eto hoe tano ireo, tano amin'ny finoana ireo. Ambonin'izany fitazomana ny fampianarana marina izany hoy Paoly dia aoka hampitaina amin'ny olona mahatoky koa izany fampianarana marina izany. Hitantsika zany ny testament napetraky Paoly faharoa dia hoy izy hoe tano amin'ny finoana sy amin'ny fitiavana ny mariky ny teny tsy misy kilema ho anao. Fa raha izay koa ianao tsy maintsy hodimandry dia tahaka izay nataoko aminao dia atoloro ho an'ny olona mahatoky izay afaka izara izany amin'ny hafa koa ny mariky ny teny tsy misy kilema. Testament faharoa zany milaza ny tenin'ny fahamarinana ny fampianarana marina ary mizara izany amin'ny hafa. Testament fahatelo dia ny hoe ny hitahirizan'ny Timoty amin'ny fampahirezan'ny fanahy masina ny zavatra tsara izay natolotry Paoly azy. Timoty faharoa toko voalohany 4:12 hoy izy hoe ilay zavatra tsara natolotry anao dia tahirizo amin'ny fampahirezan'ny fanahy masina izay mitoetra ao anatintsika. Izany hoe ny fitazomana ny mariky ny teny tsy misy kilema zay nambara teo ambony na ny fitazomana ny fampianarana marina dia zavatra tsy hainy herin'ny tenan'ny olombelona na tsy efa ny herin'ny tenantsika olombelona amin'ny maha olombelona antsika, fa tena mila ny fampahirezan'ny fanahy masina sy mila ny tolotsaina avy amin'ny fanahy masina, ka tsy maintsy maka ny saina avy amin'ny fanahy masina izany ny mpitory ny filazantsara sy ny mpitarika ny fiangonana araka izay nanambaran'ny Paoly azy. Dia hoy izy hoe miteza ianao hanaiky ny fampahirezan'ny fanahy masina amin'ny fampianarana ny teny tsy misy kilema. Testament na didimpananana fahatelo nomena ny Timoty izany. Dia io ry havana ho antsika fiangonana dia tena ny fanomezan-toerana ny asan'ny fanahy masina ao amin'ny fitorinan'ny filazantsara izay ataontsika anisan'ny didimpananana napetraky Paoly ho arahin'ny fiangonana tahaka izay napetrany tamin'ny Timoty nitondra ny fiangonana tany Efesosy. Ny didimpananana fahaefatra dia ny hoe ny mba haharetan'ny Timoty amin'ireo zavatra efa nianarana sy nampinoana azy. Tazomina amin'ny finoana ny fampianarana marina, fa mila mijoro amin'ny faharetana amin'izany fampianarana marina izany koa i Timoty. Izao no lazan'ny Paoly azy: ianao kosa dia mahareta amin'izay zavatra nianaranao sy nampinoananao satria fantatrao izay nampianatra anao izany. Tiany Paoly hoe mila maharitra amin'ny fampianarana marina ny mpanompon'Andriamanitra, tsy hoe mijoro sy mitazona fotsiny fa mila maharitra amin'ny fampianarana marina ary hijoro amin'ny fampianarana marina tsy amin'ny fiatsaram-belatsihy, hijoro amin'ny fampianarana marina tsy amin'ny tahotra, hijoro amin'ny fampianarana marina amin'ny finoanan Jesosy Kristy
satria izay no mampandroso ny fiangonan'Andriamanitra. Izay no mahatonga fahampandrosoana amin'ny fiangonan'Andriamanitra. Dia zao, raha te hanohitra ny fanompoan-tsampy tamin'ny dianany Efesiana tany Efesosy zany Timoty, dia mila maharitra amin'ilay zavatra efa nampianarana azy, ary mila mijoro amin'ny fahasahiana manohitra ny fampianarana diso ka mitazona ny fampianarana maro. Izay ny didi-pananana fahaefatra. Ny didi-pananana fahadimy dia ny mba hahatsiarovan'ny Timoty mandrakarivan'i Jesosy Kristy ilay natsangana tamin'ny maty. Timoty 2:4-5. Hoy Paoly hoe, tsarovy Jesosy Kristy izay natsangana tamin'ny maty, dia ilay avy amin'ny taranaky Davida araka ny filazantsara, izay aretako fahoriana hatramin'ny fatorana aza, ohatra ny mpanao ratsy, nefa ny tenin'Andriamanitra dia tsy mba voafatotra. Timoty, ilay lehilahy mbola tanora fanahy, nefa efa nomena andraikitra goavana hitondra ny fiangonana tany Efesosy, izay fiangonana sarotra entina hoy aho teo, araka ny tontolo misy ny fiangonana tany Efesosy teo. Izany lehilahy izany dia mbola hafatra faran'ny Paoly fatotra hoe, aoka hahatsiary mandrakarivan'i Jesosy Kristy ilay natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty ianao. Zany hoe, ny fahatsiarovana an' Jesosy Kristy ilay natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty amin'ny fotoana rehetra dia ny fizarana ny filazantsara ny fitsanganan' Jesosy Kristy tamin'ny maty amin'ny olona rehetra. Ary izay mandray zany filazantsara ny fitsanganan' Jesosy Kristy tamin'ny maty izany no manana ny fandresena miaraka amin'ny Jesosy Kristy, ary izay mandresy eo amin'ny Jesosy Kristy no mandova ny fiainana mandrakizay. Tsarovy mandrakariva izay. Ary tonga te hamerina ilay fanekem-pinoana momba ny fananganana ny maty, i Paoly eto, na te hamerina ny fampianaram-pinoana ny amin'ny fitsanganana tena amin'ny maty, i Paoly eto, hoe aza dininao fa efa natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty Jesosy Kristy tomponao, na dia mafy aza ny adetrenao any Efesosy, ilay Jesosy Kristy efa natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty mampandresy anao. Didim-pananana fahaenina dia ny hoe ny mba hampazoto an'ny Timoty hanolo tena ho an'Andriamanitra amin'ny fizarana ny tenin'ny fahamarinana. Ny hazoto hanolo tena ho an'Andriamanitra amin'ny fizarana ny tenin'ny fahamarinana. Timoty 2:5-10. Hoy Paoly hoe, mazotoa manolotra ny tenanao amin'Andriamanitra, olona voazatoetra dia mpiasa tsy mahazo enatra mizara tsara ny teny fahamarinana. Eto amin'ity didi-pananana fahaenina ity ry havana, dia ampirisihiny Paoly Timoty mba hahazoto amin'ny fanoloran'ny tena ho an'Andriamanitra, ka ny fanoloran'ny tena voalohany ho an'Andriamanitra dia izao ny fizarana ny tenin'Andriamanitra amin'ny fahamarinana. Manokatena ho mpanompon'ny teny, manokatena ho mpanompon'Andriamanitra mizara ny teny fa tsy ho mpanompon'ny nofo. Ary io tena napetraky Paoly tsara, satria hoe ianao dia efa nibeazina amin'ny soratra masina, manompo an'Andriamanitra ianao fa tsy manompo ny nofo. Ary eto ry havana dia tsy manao ny fitorian'ny teny ho fahazom-bola, testament fahaenina napetraky Paoly io. Tsy manao ny fitorian'ny teny hahazona voninahitry ny tena, fa mahamenatra izany eo anatrehan'Andriamanitra. Fa izao kosa mizara maimaimpona ny teny fahamarinan'Andriamanitra, ary mizara tsy misy tambiny ny teny fahamarinan'Andriamanitra ho an'ny vahoakan'Andriamanitra izay mangetahita izany, ho an'ny vahoakan'Andriamanitra izay miandrandra izany, ary ho an'ny vahoakan'Andriamanitra izay mbola voagejy ao anatin'ny fanandevozan'ny sampy ny Efesiana. Izay ny tena testamona didi-pananana fahaenina hoe mazoto manolo tena izarany tenin'ny fahamarinan'Andriamanitra maimaimpona ho an'izay mangetahita izany. Nampirisihiny Paoly amin'izany i Timoty. Didi-pananana fahafito dia ny hoe ny mba hanalavirany Timoty ny fibedibedena foana sy ny fanontaniana adaladala izay mivezivezy ao amin'ny tanànany Efesosy sy hatrany amin'ny fiangonana. Didi-pananana fahafito io, hanalavitra izany fibedibedena izany, io ilay fampianaran-diso nambara teo. Halaviry ny fibedibedena foana. Timoty 2:2-5 sy ny 7:20. Halaviry ny fibedibedena foana, fa mba reny dia mampandrosoantsika ho any amin'ny faratsy-panahy, ary aza manaiky ho arebirebin'ireo fanontaniana adaladala, fa meteza hijoro amin'ny fampianarana marina
mety eza hijoro amin'ny fampianarana ny teny tsy misy kilema ianao. Ny tiany Paoly asongadina amin'io didimpananana fahafitio dia izao aza mibanjina afa-tsy ny fampianarana natolotra anao. Maro ny karazana fampianarana ny ely tao Efesosy, aza variana amin'ireny hoy Paoly. Fa raha tsy maintsy mitodika amin'ireny ianao dia izao anaro amin'ny fahalemem-panahy izay mpampianatra diso. Fa ianao andao mifantoka amin'ny fampianarana marina. Torohevitra omeny Paoly amin'ny fitondram-piangonana zany dia hoe tsy variana miady amin'ny fampianaran-diso fa manoro hevitra azy amin'ny lalana marina amin'ny fahalemem-panahy, ary rehefa vitanao ny fanoloran-kevitra azy amin'ny fahalemem-panahy dia tohizo ny fampianarana marina amin'izay mangetaheta izany. Karazana pratika tsotra amin'ny fitondram-piangonana omeny Paoly an'i Timoty izany hoe tsy miady hevitra, tsy mifanohitra, tsy miady, fa maneho fahalemem-panahy amin'ny mpanao fampianaran-diso, maneho fahalemem-panahy mampianatra ny fampianarana marina, dia izao vita ny anjaranao. Ary io pratika i Paoly amin'ny Timoty io tsara ho arahintsika fiangonana ankehitriny koa. Mety maro ny fampianaran-diso eo dia lasa mifanevatevana, lasa alaim-panahy hifanaratsy amin'ireny mpanao fampianaran-diso ireny ny fiangonana. Tsy izay no ampianaran'ny Paoly fa aoka aseho amin'ny fahalemem-panahy ny fampianarana ireo mpanao fampianaran-diso ireo. Aoka aseho amin'ny fahalemem-panahy sy ampitiavana ny fanotsiana ireo mpanao fampianaran-diso ireo, ary rehefa vitanao izany dia ampianary ny fampianarana marina, arosoy ny tena fampianarana marina, dia vita ny anjaranao. Ny fampianarana momba an'i Jesosy no arosoy fa tsy hiady amin'izy ireo sika, satria tsy mahamendrika eo anatrehan'Andriamanitra ny miady. Didym-pananana fahavalo dia ny ambaran'ny Paoly hoe ny mba handosirany Timoty ny filan'ny tanora fanahy araka ny Timoty faharoa toko faharoa andininy faharoa amby roapolo. Mandosira ny filan'ny tanora fanahy ary miazaha mitady fahamarinana, finoana, fitiavana, fihavanana amin'izay miantso ny tompo amin'ny fomadio. Manafatrafatra indray Paoly alohan'ny hafatesany. Mamepetra ny Timoty ilay tanora fanahy loatra i Paoly alohan'ny hafatesany hoe eo anatrehan'ireo fanjakany filany nofo ao Efesosy, vokatry ny sampy ny Efesianina na ny dianany Efesianina, dia izao halaviro ny filana na ny filany nofo, indrindra ny filany tanora fanahy izay manaiky ho mpanompon'ny dianany Efesianina amin'ny fijangajangana. Halaviro hoy Paoly. Ao anatin'ny fahatanorana ianao, ao anatin'ny mahatanora mitondra fivavahana sy mitondra fiangonana anao ianao, halaviro ireny filany nofo ireny, fa aza manaraka an'ireny. Teny fampanantenana, didym-pananana omeny Paoly an'i Timoty hoe hanalavitra ny fomba n'izao tontolo izao sy ny filany nofo. Tsy ho voasampotry ny fanompoasampy ny fijangajangan'ny Efesianina izany, fa hijoro eny fanadia tanora azy. Toa mampianatra ny tanora ankehitriny koa izany didym-pananana fahavalo apetraky ny Paoly izany hoe mba hahay mifady ny filany tanora fanahy ankehitriny izay efa miparitaka amin'ireo tambajotra tserasera samihafa, amin'ireo karazana mediana fampitambavao samihafa ny tanora. Anisan'ny didym-pananana ampianaran'ny Paoly ny fiangonana izany, tokony ho tandremantsika ihany koa. Didym-pananana fahasivy alohan'ny janonako dia ny hoe fampirisihan'ny Paoly an'i Timoty mba hazoto amin'ny fitorian-teny amin'ny fotoana rehetra araka ny Timoty faharoa toko fahaefatra andininy faharoa. Hoy Paoly hoe mitoria ny teny, mazotoana amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana, mandrese lahatra, mampirisia, mananara mafy amin'ny faharim-po sy ny fampianarana rehetra. Ny didym-pananana apetraky Paoly eto na ampianarin'ny Paoly an'i Timoty eto dia izao ny amin'ny fitorian-teny izay ivo ny asan'ny mpitondra fiangonana. Eto ry havana i Paoly dia mametraka mazava tsara hoe amin'ny fotoana rehetra dia tokony hitory ny tenin'Andriamanitra ny mpanompon'Andriamanitra izay mitondra ny fiangonana. Tsy misy fiadiana izay mahery anoherana n'ilay sampina, anoherana ny fampianaran-disona, anoherana ilay fampianarana sandoka miparitaka ao amin'ny tanàna, tany Efesosy, fa izao ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra
amin'ny fotoana rehetra. Ary izay voafony sy voarakitra ao anatin'izany fitoriana ny tenin'Andriamanitra izany dia ireto zavatra efatra ireto averiny Paoly tsara hoe ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra dia ho fandresen-dahatra, ho fampirisihana, ho fananarana ny mpiaina, ary koa ho fampianarana azy. Fandresen-dahatra ny mpiaino mba ho ao amin'Andriamanitra. Izay no votoatin'ny fitorian-teny. Fampirisihana ireo mpiaino mba handeha amin'ny tsara sy hanaraka ny sitrapon'Andriamanitra. Izay no ventin'ny toriteny. Fananarana ny mpiaino eo anatrehan'ny zavatra ratsy manjaka ka hahatonga azy hibebaka. Fananarana ny mpiaino amin'ny fahalemem-panahy mba hahatonga azy hibebaka hiala amin'ny fahotany. Izany ny fampirisihan'i Paoly. Ary indrindra ao amin'ny toriteny dia fanaovana fampianarana na fitaizana ny mpiaino amin'ny finoanan'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Ny toriteny mitondra fivavahana zany dia tokony hifantoka amin'ireo zavatra efatra ireo hoe mandresy lahatra ny olona ho ao amin'Andriamanitra, mampirisika azy ireo na mitaona azy ireo handeha hanaraka ny tsara, ary indrindra mananatra azy ireo mba handeha hiala amin'ny ratsy fanaony ka hibebaka, mampianatra azy ireo ny amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy ao amin'Andriamanitra. Io no didim-pananana fahasivy nampianarin'i Paoly. Ary averin'i Paoly io amin'ny Timoty faharoa toko 7:5-10. Hoy izy hoe tsy hafa fa miainga avy amin'ny tenin'Andriamanitra ny toriteny, ary ny toriteny dia miainga avy ny tenin'Andriamanitra dia miainga avy amin'ny tsindrimandrin'Andriamanitra, ka izay soratra rehetra nomeny tsindrimandrin'Andriamanitra hoy Paoly. Izay soratra rehetra nomeny tsindrimandrin'Andriamanitra hoy Paoly dia mahasoa ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanitsinan diso, ho fitaizana ny olona amin'ny fahamarinana mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra ho vonona amin'ny asa tsara rehetra. Izany hoe tena isany fahindohan-draharaha ny mpitondra fivavahana sy mpitondra fiangonana ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra. Testamenta napetraky Paoly ho an'ny Timoty ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra ho an'ny mpanaradia azy. Ny fiangonana koa dia tokony hanao vaindohan-draharaha izany fitoriana ny filazantsara izany ka ahay mandresy lahatra ny mpiaino, ahay mampirisika azy mba hanaraka ny sitrapon'Andriamanitra, ahay mananatra ny mpiaino hiala amin'ny ratsy fanaony, ary indrindra ahay ampianatra azy hiorina amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy ao amin'Andriamanitra. Farany dia hijanona ry havana dia ny hoe ny didim-pananana fahafolo izay nomeny Paoly amin'ity epistily faharoa an'ny Timoty ity dia ny hoe aoka i Timoty mba tsy homenatra ny vavolombelon'ny Tompo. Izany, io ny fanevantsika. Ny fahafolo sady farany dia ny fanomezana ny Paoly fanomezana ny Timoty ny toromarika hoe aoka tsy homenatra ny vavolombelon'ny Tompo ianao, ary aoka tsy homenatra ny vavolombeloko izay izaho sady fatotra noho ny amin'ny Tompo. Io ny fanevantsika io, dia izay no nilazako azy farany. Aza menatra ny vavolombelon'ny tompontsika na hipifatony ianao, fa aoka ianao mipiombona ny fahoriana noho ny filazantsara araka ny herin'Andriamanitra. Didim-pananana fahafolo napetraky Paoly ho an'ny Timoty io. Tsy homenatra ny vavolombelon'ny Kristy. Tena napetraky feperan'ny Paoly mafy io. Tsy homenatra ny vavolombelon'ny Kristy io izy. Satria ao amin'ny fanomponan'i Kristy dia ahitana fahoriana. Ao amin'ny fanomponan'i Kristy dia mety hisy fanenjehana. Fa izao aoka tsy homenatra, ary aoka tsy atahotra na hisy fahoriana eo, na hisy fanenjehana eo, fa izao aza dia efa mpifatotra noho ny amin'ny fitorianan'i Kristy io. Izao aza dia efa mpifatotra, efa migadra noho ny amin'ny fitorianan'ny filazantsarani Kristy. Ianao koa amin'izao teny didim-pananana izao dia manao hoe aza menatra, fa mijoroatra amin'ny farany, na dia fahoriana aza hatrehanao eo, na fanenjehana hatrehanao eo. Izany fampianarana ao anatin'izany didim-pananana fahafolo izany, ao anatin'ity fanevantsika ity dia ampirisihana ny mpino sy ny mpamonjy ny isan-keritaona 720 ihany koa hoe aoka hijoro isika raha misy fahoriana mahazo antsika, satria mpanompon'Andriamanitra mitory ny filazantsarani Kristy isika. Aoka hijoro isika raha toa ka enjehana, satria manohitra ireo fampianaran-diso sy fampianarana hafahafa izay manozongozona ny amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy. Aoka hijoro ho vavolombelon'i Kristy.
Ary na dia hanosika anao hatrany amin'ny fifatorana, any am-pigadrana azy dia hoy Paoly hoe izaho koa anie ka efa migadra noho ny amin'io fitorinan'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy io e. Dia aza menatra ny vavolombelo kokoa ianao. Fa izaho efa migadra noho ny amin'ny fitorinan'ny filazantsaran'i Kristy, ianao zanako malalako, ianao rahalahyko amin'ny fanomponan'ny Tompo, ianao mpanompon'Andriamanitra mitovy amiko, samy zanak'Andriamanitritsika, aoka tsy ho menatra ny ho vavolombelon'i Kristy, ary aoka tsy ho menatra ny amin'ny fifatorana. Vavolombelon'i Jesosy Kristy ny fiangonana, vavolombelona ametrahan'ny Paoly izao didi-pananana 10 izao, tokony arahintsika ihany koa amin'ny fitorinan'ny filazantsara sy amin'ny fanohizana ny asan'ny fiangonana, dia ny fanatanterahana ny hahatonga izao tontolo izao ho ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, dia aoka tsy ho adinointsika ireo didi-pananana 10 nampitainy Paoly ho an'ny Timoty ireo, araka ty epistily faharoa nosoratana ho an'ny Timoty ity. Dia mba hahafantatra tsara izay tokony ho fitondrantena mendrika isika ao amin'ny fampandrosoana ny fiangonan'Andriamanitra, na aiza na aiza fiavintsika, na aiza faritra ny avintsika, dia hitondra izany didiny mpananana tsara indrindra nomeny Paoly amin'ity fampianarana ny epistily faharoa an'ny Timoty ity isika, ary ampiatra izany dia ho fiangonana mandroso, ho fiangonana velona, mijoro vavolombelon'i Jesosy Kristy, tsy matahotra fa tena vavolombelona marina, ny fiangonana loteranina malagasy sy ny fiangonana rehetra izay mandre sy mamaky ary mandinika ny epistily faharoa ho an'ny Timoty. Ivavaka isika rehetra tompoko. Saotra ry Andriamanitra tomponay eo, fa mampianatra anay ireo afatra sarobidy navelany ray ny fiangonana. Tokony mbola hitondranay ny fiangonanao mandrika ankehitriny ianao, ary mampitoetra aminay koa ny toe-panahy tsara sy ny fitondrantena tsara mamendrika ny handaminana ny raharahan'ny fiangonanao. Irao ny fanahy masinao hampahatsiaro anay izany fampianarana izany. Irao ny fanahy masinao hampitoetra tao anatinay ny fahamarinana rehetra araka ny afatry ny teninao, ary izay koa dia mba hanana ny hery avy aminao ho mpanompo mahatoky mahavita manaraka ny toromarika izay nomeny teninao, hijoronay vavolombelona tahaka ny Timoty mpanomponao efa nampandriketanao ny asa sarotra tamin'ny fiangonana tany Efesosy. Dia aoka ny fanahy masinao ilay tsara indrindra no hiasa ao amin'ny fiangonana rehetra, mba hijoronay vavolombelona koa hahavitana ny fitorinan'ny filazantsaranao hatrany amin'ny farany tany, ho voninahitra ao Andriamanitra ray ao amin'i Jesosy Kristy tomponay. Amen.